Les acteurs impliqués dans le traitement des déchets tenteront de résoudre le problème de gestion des ordures dans les grandes villes de Madagascar. Un atelier sur le thème déchets, quelles solutions pour nos villes malgaches est organisé à l'IFT les 18 et 19 novembre. Alors l'idée, c'est parce qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup d'associations, de structures qui œuvraient sur le domaine des déchets, mais qui ne se connaissaient pas entre elles. Donc au fur et à mesure qu'on a pris connaissance de l'existence de toutes ces structures, on s'est dit qu'il faut vraiment qu'elles sachent ce qui se passe. Donc on a organisé cet événement vraiment pour créer du réseau entre les structures, qu'elles apprennent les unes des autres ce qui était bien à faire. Tokony hafantatra zany ny vahoaka malagasy satria izay moa zany le zavatra ny tediavina inona les solutions amin'ny déchet dia tena be dia be tokoa les solutions satria tsika mahita tsara fa Antananarivo zao ny référence antsika hoe be fako ohatr'izay dia tsy voatery hoe tsy maintsy ho tanterina samy vahy ihany no solution tonga an'ireo fako ireo fa samy be dia be zany ny solution ny vahaolana mety azo apetraka amin'ny fako tobakeran'ny tanàna Antananarivo. Le SAMVA a créé un outil permettant de diagnostiquer les problèmes concernant les déchets d'Antananarivo. Izay mihitsy mantsy le hoe fitsabony miditra amin'ny diagnostika aloha ny dokotera inona daholo ny zava-misy ao anatin'le tenan'le olona aiza le maharary amin'le tenan'le olona analysena amin'izay zany amin'le outil suite hoe reto daholo le information azonay tao amin'le diagnostika alefanay amin'le outil suite tonga amin'le outil suite misy fenêtre maromaro ny exposé ny dia ao anatin'iny mihitsy zany mipetraka hoe ity ohatrany hoe ao anatin'ny transport firy ny ampiasaina firy ny dita daholo zany efa nanao compostage ve ny SAMVA efa nanao an'izao ve ny SAMVA dia miditra ao anatin'le analyse amin'izay analysena amin'izay zany dia namoaka grafy amin'izay izy hoe ireto no tena mitarika changement climatique dia ty amin'ny tanàna Antananarivo zao dia ny fianaky ny fako eny amin'ny le fako tsy voaroka zany dia ny faharoa dia ny eny an-dralanitra dia ny fahatelo dia ny afo ny fako ny afo eny an-dralanitra dia izay rehetrarehetra izay nahatonga anay hijery hoe inona le priorité rofona zany le fako aloha voalohany indrindra izay ny priorité dia izay moa zany priorité antsika io amin'izao fotoana izao hoe ny zavatra endrasana amin'ny SAMVA zany dia 90% ny ordure rehetrarehetra eto amin'ny tanàna Antananarivo voaroaka ny SAMVA.